Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, ilay tompon'izao rehetra izao, ny FITARATR'ANDRIAMANITRA. Izay indray ry havana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Efa noresahako kely ihany izay tamin'ilay vidéo miresaka ny amin'ny fahamasinana. Fa tena heveriko hoe tokony ho resahana misimisy kokoa ny amin'ny hoe FITARATR'ANDRIAMANITRA io. Malaza be tato ato ny hoe ovay ilay fijery. Fa za koa androany tena te hitarika anao kristianina hoe anova fomba fijery. Ny devoly dia manome fitaratra hijerevantsika ny tarehantsika sy ny fiainantsika sy ny mombantsika. Ary ao anatin'io fitaratra satana io dia ny fahotanao no tena asehony, asikasiny ao anatin'izany fitaratra izany. Dia be dia be ny olona ny mampiasa n'io fitaratra io. Ary isaky ny mijery ny tenany dia tsy mahita fa tsy ny faharatsiny. Raha vao izay ny fomba fijerinao ny tenanao dia efa manomboka mijery ny fitaratry ny satana ianao izany izay ny dikany. Rehefa hoe tsy mahita fa tsy ny fahadalanao tamin'ny lasanao sy ny zavatra vitanao sy ny tsy fahamendrehanao, izany rehetrarehetra izany sy ny fahazarany ratsinao, ny zavatra tsy vitanao, raha vao izany ny tonga dia jerevanao isan'andro dia tadio fa efa ilay fitaratry ny devoly izay no ampiasainao. Fa za androany dia te hitarika anao hoe ovay. Fa misy koa ilay atao hoe FITARATR'ANDRIAMANITRA. Amin'ny FITARATR'ANDRIAMANITRA indray dia mahafinaritra satria ny fahamasinana, ny fahadiovana, ny fahamarinana, izany no ahitananao. Ary tsy fahamarinanao na fahamasinanao fa fahamasinan'i Jesosy Kristy ilay mitoetra ao anatinao. Rehefa jerevana amin'ny FITARATR'ANDRIAMANITRA isika dia tsy isika no hita fa i Jesosy Kristy. Ary izay no mahatonga antsika hoe mahazo sitraka eo anatrehan'Andriamanitra. Izay no mahatonga antsika hoe afaka manantona an'Andriamanitra isika noho ny amin'ny Jesosy Kristy izay miaraka amintsika. Tahaka ny hoe Jesosy Kristy ny aloha dia ianao ny aoriana, ka rehefa jerevana amin'ny FITARATR'ANDRIAMANITRA io dia Jesosy no hita. Dia ianao takonao, dia ilay fahamasinan'i Jesosy ny rehetrarehetra izany no hitafianao. Fa rehefa fitaratry ny devoly dia tsisy an'i Jesosy io dia tonga dia ianao sy ny fahadalanao rehetra no hita eo. Ny dikan'izany dia izao. Raha ohatra tsika ka manana ilay fomba fijerin'Andriamanitra amin'ny tenantsika ary mahita ny tenantsika tahaka ny ahitan'Andriamanitra ny Jesosy Kristy dia lasa miabo ny fahitantsika ny tenantsika. Ary nahatonga amin'ny Paoly teny mihitsy manao hoe aza vela hisy anao tsinotsinona anareo izy. Aza vela hisy anao tsinotsinona anao. Fa raha ohatra ka ny fitaratra satana no hijerevantsika ny tenantsika dia amin'izay fotoana izay tsy maintsy ho tafalatsaka ianao amina fanamelohan-tena, fahakiviana sy ny zavatra maro isan-karazany. Tadio tsara fa ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Romanina 5:1 dia milaza manao hoe koa amin'izany dia tsy misy ny fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Tsy misy ny fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Io tena hoe ao amin'ny Kristy Jesosy io rehefa jerevanao ny dika teny fototra amin'ny teny Grika dia sady azo dika koa io hoe izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Hoe ao aminy izany dia satria Jesosy ny teny hoe raha izy amiko ary izao ao aminy. Ka raha ohatra ianao ka manana an' Jesosy Kristy dia tsisy fanamelohana. Tadio izay tsy misy fanamelohana raha ohatra ka ao anatinao Jesosy Kristy. Ary izay no mahatonga antsika hoe olo-masina. Ny fomba azahoantsika azy dia tahaka an'izao. Raha ohatra ianao izao ka hoe andeha ianao hisolatsolana, andeha ho any amin'ny filoham-pirenena, andeha ho any an-trano ihany, tonga ianao dia mety ho varoaka ary mety heverinao mamono anazy ianao na angalatra ianao na inona raha ianao rery no misolatsolana any. Tsy ho tafaray ihany, tsy ho tafiditra ny mihitsy ianao. Fa raha ohatra ianao ka miaraka amin'ny zanany, mety hoe zanany lahy na zanany vavy, mazava ho azy fa tsy hanosy-botanana anao izy raha ohatra ka hitany hoe miaraka amin'ny zanany ianao, tonga ianao dia voaray avy hatrany, afaka mivezivezy araka ny trano anao, afaka mipetraka ery-tsy-ero ianao satria miaraka amin'ny zanany ianao. Dia ohatr'izany koa tsika eo anatrehan'Andriamanitra. Raha ianao rery, ianao sy ny fahamarinanao ve no entinao eto anatrehan'Andriamanitra. Misy manko olona mieritreritra hoe za tena nahavita be tamin'ny asan'Andriamanitra, za nanangana fiangonana, za tena ohatran'izao, nianao ny asan'Andriamanitra ohatran'izao, dia izay no heveriny hoe ahafahany miditra eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy misy fahamarinana azontsika mihitsy avy amin'ny alalan'ny ezaka sy ny zavatra izay ataontsika, fa ny fahamarinantsika dia tsisy afa-tsy ao amin'ny Jesosy Kristy ihany no misy azy. Ka raha fa tsy manana an' Jesosy Kristy ianao dia tsy manana fahamarinana mihitsy. Ary rehefa manana an' Jesosy Kristy kosa nefa ianao dia tena manana ny fahamarinana sy ny fahamasinana rehetra takian'Andriamanitra aminao. Tsisy fanontaniana be atao intsony ny amin'ny hoe inona sy ny ohatrao, fa rehefa Jesosy Kristy no miaraka aminao dia amin'izay fotoana izay raisin'Andriamanitra ianao. Rehefa mivavaka dia izao atao hoe Andriamanitra inty aho manantona eto anatrehanao. Tsy manantona eto anatrehanao noho ny amin'ny fahamendrehako sy ny amin'ny fahatsarako, fa manantona eto anatrehanao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, noho ilay Jesosy Kristy izay mitoetra ato anatiko.
dia tadio tsara fa itsika rehefa nanaiky ny avitra nataon'i Kristy teo ambony hazo fijaliana ny dikan'izany dia manaiky zany tsika fa nentin'i Jesosy ao amin'ny tenany ny fahotantsika sy ny faharatsiantsika rehetra ary amin'izay fotoan'izay dia nafindran'i Jesosy Kristy ho amin'ny tenantsika kosa ny fahamarinany sy ny fahamasinany rehetra ary izay finoana izay tany mafy izay tsy miankina amin'ny zavatra vitanao zany tsy miankina amin'ny zavatra nataonao zany fa ny fitiavan'Andriamanitra antsika dia tsy miankina amin'ny fahotantsika fa fony mbola mpanotarisika dia efa maty namonjy antsika Kristy ary tadio tsara fa io Andriamanitra io rehefa mijery ianao dia tena hoe Jesosy no hitany ary zany mahatonga anazy hiteny malala eo imasoko ianao be voninahitra ianao sady tiako satria Jesosy Kristy no hitany izany mahatonga antsika aambaran'Andriamanitra hoe zanany ilay Jesosy Kristy no mahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra ilay Jesosy Kristy izay ao anatintsika dia iny no hitany dia niza manana an Jesosy Kristy dia manana an'izany tombam-bidy sarobidy be zany izy eo amin'ny fiainany ary tsy tokony hisy anaiky mihitsy hoe ho ataon'ny olona tsinitsinina zany enina koa zay ianao zay ohatran'izao ianao zay ohatran'izao zao ny lasanao zao ny vitanao mety izany tokoa ianao fa rehefa amin'ny Kristy ianao dia tonga olom-baovao ary le maha olom-baovao anao zay le fitaratr'Andriamanitra mihitsy saintsainina hoe Andriamanitra rehefa mijery dia izao no hitany Jesosy no hitany fa tsy ianao ary izany mahatonga antsika hoe olo-masina averika any zay fampianarana zay hoe izany mahatonga antsika olo-masina noho ny fisian'i Jesosy Kristy ao anatintsika izany mahatonga ny fiangonana ho masina na eo aza ny fahalovana samihafa ao anivon'ny fiangonana na ataoko hoe maditra sy manao inona ary ny pastery anatin'ny fiangonana izay misy ianao satria Jesosy Kristy mbola ao anatiny zany fiangonana zany dia izay ny mahamasina an'ilay fiangonana fa tsy ny fahotantsika no manova ny etahantsika fa ny etahantsika dia miankina amin'ny fisian'i Jesosy Kristy ao anatintsika ka raha mbola manaiky ny toeran'i Jesosy Kristy ao anatinao ianao dia amin'izay fotoan'izay mbola manana ilay tombam-bidy sarobidy ianao dia ilay mahazanak'Andriamanitra anao mahalala an'Andriamanitra anao anio ary ravana ny antso atao amintsika dia izao hoe raiso Jesosy ekeo izy hitondra ny fiainanao ray manontolo aza mandeha irery zany fa raha mandeha samirery tsika tsy mahay manao na inona na inona rehefa misaraka amin'ny Jesosy Kristy io fa rehefa i Jesosy Kristy no ao anatinao dia miova ny zavatra rehetra na dia ny fomba fijerinao ny tenanao azy miala daholo satria io Jesosy Kristy io dia voniny isan'andro isan'andro hitondra ny fahotanao hamela helokanao ary rehefa naneo zany fitiavana zany tamin'ny nanoloran'ny tenany teo ambony hazo fijaliana maty hamonjy ianao tsy miankina amin'ny zavatra vitanao zany tsy miankina amin'ny zavatra izay nataonao zany fa miankina amin'ny zavatra izay vitany sy nataony teo ambony hazo fijaliana ho anao ny fanamarinana anao raha mino ianao ary izay mino no zanak'Andriamanitra ary izay mino dia tanteraka ao aminy zany ary izay mino dia ho tonga mpandova izany zavatra rehetrarehetra zany dia izay ary ovay ny fijery aza manaiky hijery ny tenanao amin'ny lasa sy ny faharatsianao intsony fa tsy zany ianao fa Andriamanitra rehefa mijery ianao Jesosy no hitany dia malala zanaka tiana izany ianao eo anatrehan'Andriamanitra ary ny fahatsapatsika an'izany mahatonga antsika anana fanantenana hoe afaka ny ananto tan'Andriamanitra afaka ny horaisin'Andriamanitra antova ny fiainana mandrakizay tsy hanosy-botanana Andriamanitra satria za miaraka amin'ny zanany za tsy mbola nandany zanany fa ny zanak'Andriamanitra ato anatiko mety manota ianao mety miady amin'ny fahazaran-draty sy ny faharatsiana samihafa ianao ary reny mihitsy ny nataony devoly hitanao isan'andro isan'andro fa tsy izany mety miadiny amin'izany ianao fa rehefa Jesosy no alohanao taiko nadolo zany rehetrarehetra zany ary mahatonga antsika hoe hiala amin'izany rehetrarehetra zany kosa nefa dia noho ny fahatsapatsika hoe ato amin'ny Kristy no hamasinan'Andriamanitra tsy handoto ny tenako ny amin'ireny samihafa ireny intsony dia izay ravana ny afatra omenantsika amin'ity androany ity sarobidy be izay fitaratr'Andriamanitra izay ampiasao hijerevanao ny tenanao ho an'Andriamanitra reriany ny voninahitra amen.